Ya, izay ny mikasika ny baolina kitra ivadika vetivety amin'ny taranja baolina lavalava isika efa hitantsika nokatra tamin'ny herinandro any ho an'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny herinandro iny ary no dia nanao tatitra sy nanao jery-totika ny tena marina koa ny zava-nitranga rehetra ny avy ao anivon'ny federasiona anisany nambarana tamin'izany moa fa dia tompona andraikitra tamin'ny tsy fahombiazana amin'ny ankapobeny ny rehetra fa tsy tokony nisy no voatoany volitra manokana. Marina tokoa izay fanazavan'ny filohan'ny federasiona izay fa izay nambarana nandritra ny fiorina tamin'ny mpanao gazety hoe samy nanana ny andraikiny natanteraka ny andraikiny avokoa ve ny rehetra tao anatiny faharesena iny teo ihany koa ny tatitra arabola izay netiny nakasika iny lalao iny. Marina fa nisy ny faharesena itelon'ny taona zany teo amin'ny vokatra izay azo maki kanefany dia eto dia samy teny hoe tokony andray ny andraikitra sazy aby ny olona rehetrarehetra zany sy ny entité rehetrarehetra izay voakasika mety mahatonga nahatonga zany fahareseny zany ho anay ato amin'ny fédération malagasy ny rugby moa dia raisinay ny andraikitra hoe aiza ho aiza nahatonga zany fahareseny zany ho an'ny fitondram-panjakana koa izay amin'ny équipe-pirenena ireo makide Madagasikara ireo dia misy andraikitra part de responsabilité ny amin'ny faharesen'ny maki ny teknisianina dia torak'izany ihany koa ny mpilalao torak'izany eny hatramin'ny nanim-panoana ara dia misy andray tandify azy aby satria ny eto dia mariako kely fa itsika zany dia tena mbola mila tazaina mihitsy ny eo amin'ny fanohanana ny équipe-pirenena satria any amin'ny firenen-kafa na ty Afrika na ny Europa na ny Amerika dia manohana hatramin'ny farany ny mpilalao any mipakafy satria na inona zavokatra amin'seho raha vao tsy tohananao hatramin'ny farany ny mpilalao anao dia tsy miverina intsony ilay atao hoe moral mety ny hiatrika ny lalao manaraka ary izay no zavatra tena tiako ampitaina amintsika mianakavy hoe samy andimy teny tsika mianakavy aiza ny part de responsabilité atsika tamin'ny faharesen'ny makia ary samy mitady vahaolana ihany koa fa tsy hoe vitany hoe tsy nety dia tsy mitady vahaolana ary izay vahaolana izay mety tsika hiatrika indray afaka efa taona ny fitinako zany coupe du monde zany éliminatoire coupe du monde zany mbola mibakotrozany fédération tao lalao iny inona ny azo fafana an'izay marina tokoa zany satria raha nahatenaina eo amin'ny 180 millions d'ariary eo ny recette farafakely dia ny atsasak'izay fotsiny no azo satria raha tsika nahita fa ny première journée ihany no be olona fa tao ny deuxième journée sy troisième journée zany dia niena betsaka mihitsy ny petit ball sy petit ball tonga teny mamasina ary izay elanyelam-boly zay zany tafiditra anatin'ny budget zay zany no mbola tediavin'ny fédération amin'izao fotoana zao marina fa mbola misy ihany koa ny vola tokony aloha amin'ireo hôtely sy ny ireo fournisseur hafa kanefa dia tafiditra anatin'ny fanapita zay tokony ataon'ny gouvernement zany izay tapaka tao anatin'ny conseil des ministres ary efa tokony aloha amin'ny fédération mba ahafahana mandoa ireo fournisseur io zany izay voly zay moa dia eo amin'ny 286 millions d'ariary io